fidy anaraka ny fahitalavitra MBS manambahiny ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao andriamatoa polopody izay mpikambana avy eo anivon'ny MCF no avahintsika izay miarabanao tonga soeto amin'ny fahitalavitra ary manasan'ny mpijery ihany koa tsika anaraka hatramin'ny farany ny resadresaka eto. Maraba nareo ary misaotra nareo nandray anahy ato amin'ity MBS ty. Miaraba manokana nareo teknisianina sy nareo mpanao gazety aho. Miaraba koa ny olona izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana plateau spécial zao. Ya, araky ny fantatra dia hoe misy ny hetsika izay ho atao ny sabotsy ho avy izao manahoana ny fanomanana izay inona ihany koa no tena antony anaovana izay hetsika izay. Voalohany indrindra aloha ny fanomanana dia avy aty aminay dia tsisy problème fa ny antony anaovana azy zany dia anatitra profo any amin'ny tribunal administratif zay zany tena antony fa le izy zany mbola miandry ny ataon'ny fitonam-panjakana zany amin'le fangatahan-dalana zany ny lalàna momba ny famorim-bahoaka sy ny lalàna momba ny fihetsiketsehana an-dalambe. Dia tsara ny ampafantarana izy zavatra io satria ny lalàna nampiasain'ny fitonam-panjakana hatramin'izay ka hatramin'izao dia ny lalàna mitondra laharana 720 tamin'ny 3 aogositra 1990. Ino lalàna io zany mikasika famorim-bahoaka sy ny fihetsiketsehana an-dalambe. Inona marina tena votoatony raha tena fitinina. Raha ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny lalàna io mikasika famorim-bahoaka. Zay voalaza ao fa mila fangatahan-dalana. Petraka any amin'ny raha amin'ilay votoaton'ilay lalàna moa zany milaisika hoe délégué général du gouvernement fa tsy zay intsony moa amin'izao fa préfet de police raha hita Antananarivo nanaovana azy. Ary raha any amin'ny toeran-kafa izy dia sous-préfet ny nanaovana ny fangatahana vala amby efapolo ora alohany nanaovana ny famorim-bahoaka. Famorim-bahoaka zay fa raha ny fihetsiketsehana an-dalambe indray dia ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo no mamaritra azy ary 10 andro mialohan'ny fihetsiketsehana an-dalambe no anaovana ny fangatahana ary mbola ry tompona andraikitra voalaza toy ihany anaovana azy fa dia 10 andro mialoha izy zay mahasamy hafa azy amin'ny famorim-bahoaka. Fa eto na ny famorim-bahoaka na ny fihetsiketseham-bahoaka voalazan'io lalàna io ny any antony ahafahan'ny préfet de police na ny sous-préfet tsy hanome lalana dia ny fahitany fa anontona ny filaminam-bahoaka le famorim-bahoaka na ny fihetsiketsehana an-dalambe. Fa ny mampametra-panontaniana dia ity. Ino mo fomba hoana ny afantaran'ny préfet de police na ny sous-préfet aminany fivoriana famorim-bahoaka 2 andro mialoha fantany sahady fa hiteraka fanontoina ny filaminam-bahoaka zany. Ray zay. Raha ohatra zany fihetsiketsehana an-dalambe izy ahoana ny afantarany fa 10 andro mialoha zany amina afaka maminany izy hoe tena hiteraka fanontoina ny filaminam-bahoaka. Fa izao ny zavatra mahagaga hatramin'izay ka hatramin'izao rehefa olo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana no mangataka an'io na famorim-bahoaka na fihetsiketsehana an-dalambe tsara nisy nahazo. Fa mahagaga zany satria fa maninona rehefa mpomba ny mpitondram-panjakana dia mahazo alalana. Rehefa olona tsy mpomba ny fitondram-panjakana tsy mitovy hevitra zany dia fa fahitan'ilay préfet de police azy na ny sous-préfet azy dia hoe tsy maintsy teraka korontana. Za dia mandany zany tsy marina zany afaka manao zavatra mpilaminana koa ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana satria aneo hevitra ny andiana rivo tsy andena korontany fa ny zava-misy dia zao rehefa olona tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana dia tsy omena lalana izy mba hahafahan'ny fanjakana amin'ny baiko ny moregy andariko bombe lacrymogène mazava ho azy rehefa dariko bombe lacrymogène ny mpanao fihetsiketsehana na ny mpivory tsy misy teraka ny korontana. Zareo zany mana-korontana ary zay ny ahafahanjareo manamarina lefa minanina nataon'ny sous-préfet na nataon'ny préfet de police hoe hiteraka korontana io. Dia zay ny antony mahatonga an'io tsy omena lalana. Fa dia zany moa zavatra tiako risahana amin'izany dia tsotra hoe io lalàna io 60082 tamin'ny 13 août 1960 io na ampiasain'ny fitondrana azy io mba ahafahana anao fitondrana jadona. Zay ny tena antony. Hatramin'izay ka hatramin'izao zay fanjakana ny fandimy teto nampiasa an'io lalàna io mba ahafahany
ampiasa fitondrana jadony ary ny tena navaivana ampiasana ny fitondrana jadony io tamin'ny andro ny deuxième république zay natonga ny vahoaka ny taky fisian'ny démocratie tamin'izany fotoana zany zay nitariny iryvelona ary namoizana ny olona maro zany tamin'ny 10 août 2020 ary niteraka ny atao hoe république fahatelo ary nanomboka tamin'ny république fahatelo ka tamin'izao république faefatra misy atsika zao tena voasoritra anatin'ny lalam-panorenantsika ny atao hoe démocratie fa nagaga tsy ampiasainy fitondram-panjakana fa io lalàna 60 foana no ampiasainy zao manko voalazany andiny voalohany andalana voalohany amin'ny lalam-panorenantsika amin'izao fotoana zao ny démocratie sy ny fanjakana tan-dalàna no fototro iorenany république ny malagasy zay ny voalaza io fa ny tena napetraka amintsika amin'izao fotoana zao hoe démocratie manahoana ma zany lazainy lalam-panorenana io maninona ny fanjakana tsy mampiatra ny démocratie io amin'ny théorie droit constitutionnel zany mampahay lalàna ny tena zany ny atao hoe démocratie dia fomba fitondrana firenena anankiray ka ny olo-pirenena ao anatin'izany firenena zany dia samy manana zo andray anjara amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana azay ny mahasarotina ny MCF amin'ny fifidianana io satria ny olona mandray anjara amin'ny fifidianana mandray anjara amin'ny fitantanan'ny firenena ary afaka anohitra sy tsikera ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana izay ny atao hoe démocratie araka ny droit constitutionnel zay amin'ny théorie du droit constitutionnel ihany misy karazana démocratie sivy zay tsy araka hovatonisiko eto noho ny fotoana tsy azo valam-parana fa raha tena jerena ny famaritana azy tsirairay azo sokajina anankiroa ihany ny démocratie roa ihany oa démocratie libérale démocratie autoritaire ny démocratie libérale moa dia démocratie zay manome lalana ny olona andray anjara amin'ny fitantanan'ny firenena ilay nifaritako teo ary mametraka le olona afaka anohitry ny fitondram-panjakana rehefa misy tsy mety ny ataony fa ny fanohitra amin'izany moa démocratie autoritaire zany hoe fitondrana jadona ka ny nampiasain'ny fanjakana hatramin'izay ny démocratie autoritaire amin'ny alalan'io lalàna 60 io ihany ka tena tsy tokony ampiasaina tsony izy io zay ny tena marina tsy tokony ampiasaina tsony io satria miteraka fitondrana jadona zany io ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenantsika tsony io démocratie autoritaire io satria ny andiny 10 amin'ny lalam-panorenantsika dia mazava tsara ny voalaza ao malalaka ny fanehoan-kevitra malalaka ny fifandraisany fanaovan-gazety sy ny sisa ka rehefa mbola tsy fahalalahana ohatran'izany ny ampiarina eto dia efa tsy mety ka za zany tametraka hoe démocratie libérale zay zany ny voalazana lalam-panorenantsika ka ity lalàna 60 ty lalàna efa tokony foana ho azy io noho n'ino noho ny principe de constitutionnalité des lois noho ny principe de hiérarchie des lois zany hoe tokony manaraka constitution lalàna rehetra efa tsy mifanaraka amin'ny constitution zany io lalàna io nefa io ampiasain'ny zalahy mba hahafahany ampiatra le didijadona bon ka io ny fantaniko hoe misy karazany roa ny resaka hoe hetsika zay ho atao misy ny resaka hoe fidinana an-dalambe sy ny famorim-bahoaka raha ho an'ny hetsika amin'ny sabotsy zay hoe miendrika fidinana an-dalambe ve sa famorim-bahoaka no ataonareo ny tena marina zany a fanaterana profo zay zany no mipomba ny candidat rina zany andeha anatitra profo any amin'ny tribunal administratif satria mbola azo atao foana manko zay ka tsy maintsy nipomba azy rehetra manaraka azy ka noho zany noho zay olo manara-dalàna zany nangatadalana zahay nangataka fa na dia fantatray fa tsy mety tsyo ny lalàna io nataonay ihany ny fangatahana dia tsy anay moa zany na anaiky na tsy anaiky ny fany amin'ny gazety ma zay mahita hoe nanao déclaration mialoha moa ny préfet de police hoe tsy anome lalana nefa zany tsy tokony ataony ohatran'izay fa tokony anaovany notification ara-dalàna antaratasy zay fa tsy atao ohatran'izay dia zay zany manambara fa fitondrana jadona zany misy eto ka zay ny mahatonga ny tamin'ny teny hoe olona andeha anatitra profo tsy olona andeha moro vahoaka akory zahay
na famoriam-bahoaka tsy zay kory le izy fa andeha anaty traprofoka misy vahoaka marobe mamiaraka eo dia tsy maintsy angatahndalana zany satria lasa miendrika fihetsiketsehana le izy ka iny moa zany problème am'zany satria tsy anontona ny filaminam-bahoaka ne zany fa ampilaminana anaovana azy ampilaminana tanteraka tsisy fanontohina ny filaminam-bahoaka satria zay o zany ambarako teo hoe antony afahany préfet de police tsy anome lalana fantany fa anontona filaminam-bahoaka iny many afantarany fa anontona filaminam-bahoaka zany raha tsy nomen'Andriamanitra tsindrimandry manokana izy aminany an'izany fa le izy zany rehefa olona tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana hatramin'izay fa mahazatra io dia tsy maintsy atao zay tsy hanomezan-dalana azy rehefa mandeha manao an'izay izy darofina bombe lacrymogène mikorontana lazaina manakorontana reto olona reto rehefa ny fitondrana ihany manakorontana raha ohatra ka hoe tsy eken'ny préfet de police tokoa zay fangatahana izay zany hoe tsy mifanaraka amin'ny etetanareo izay fangatahana zay inona ny zavatra mety ataonareo mialatsiny fa mbola tsy azoko resahana eto ny ataonay aloha fa dia ho hitantsika eo zany ny zavatra ho atao satria misy staff zany mandinika an'io ao dia apetraka amin'ny fahendren'ny staff zay mandinika azy zay atao fa ny fanaterana profy tompoko dia zony candidat miaraka amin'ny mpanohana azy zay zany ny anahy ny tena zavatra tiako resahana isorany ianao nitondran'izay fanazavana teo izay satria tsara ihany koa ny afantarany vahoaka malagasy manodidina izay hoe tsy fahatomombana atao anatin'ny fifidianana sy ny etsika izay ho atao amin'ny sabotsy izay teny fohy famotinana hoentinao ho an'ny vahoaka malagasy teny fohy entiko amin'ny vahoaka malagasy maro moa zao resaka mandeha hoe fihetsiketsehana zay natao atao amin'ny magrosy zay ho atao amin'ny sabotsy zao dia lazain'ny mpitondra fanjakana fa resaka fanonganam-panjakana mitodika amin'ny fanjakana manokana eto tsy seritreritra eo amin'ny fitolony mihitsy ny fanonganam-panjakana ary tsy susinay mihitsy zany fanonganam-panjakana zany nareo ngamba mieritreritra an'izany ihany fa zay dia fampanjakana ny famarinana amoana ny famarinana zay hany miantoko ny fampandrosoan'ny firenentsika ny famarinana io zay no manahirina anay fa tsy hanonga-panjakana zany zay ary matokisana reo fanjakana fa hietsika ataonay na mivoaka ny magro zay ilaminy io tsisy fanontohina ny filaminam-bahoaka zany io ary nareo vahoaka anday ao tsisy atahorana zany io fa zavatra ilamina io tsisy korontana io hanoka angamba anareo fanjakana angamba ny anakorontana azy asakasaka anareo zany fa zay zany mba teny mba apetrako aminareo mpitondra fanjakana mba mandresa lisona amin'izay zavatra teo aloha nareo avy lao ny olona anehon'ny hevitra malalaka fa zany demokrasia tadiavin'izao tontolo zao amintsika eto Madagasikara misaotra tompo tsara patsivina trano moa Fandriamato Polopody izay mpikambana avy eo anivon'ny MCFI no vahiny manokana teto amin'ity fandarana manokana ity androany hisaorany ianao mpijery nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrany ihany koa ireo teknisiana aza mitsaraka amin'ny fahitalavitra MBS veloma tompoko